fankazana ny fahadimapolo-taona nampitandriny niara-nipaly tamin'ny nisy ampitandrina Rakotozoely Bernard ny filoha Marc Ravalomanana. Tao anatin'ny 12 nahazoana fahaleovantena Andry Rajoelina no tena nampahantra vahoaka indrindra hoy ny RMDM Amparafaravola. Tsy fisitrahana fisotrondronono namoizana aina mihitsy tao Matsanga. Sabotsy sy 12 jona 2024 manatitra ny araba tonga kilasy tongavavy tonga soindray atao anaty ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny NBS manasana ho ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny antsiprimbavao hatramin'ny farany. Pejy finoana avy hatrany azo no anoko afatsika ny fiarana amin'ity alina ity naresaka ny tao amin'ny FGKM imerika siny androany. Nakalazaina androany mantsy ny jobily fahadimapolo-taona ny mampitandrina any pasteur Rakotozoely Bernard. Tonga nanatrika ity fotoan-dehibe sy manatantara tao imerika sina ity ihany koa ny filoha Marc Ravalomanana mivady androany. Mitatitra izay vaovao izay Asin'Andriamalala eo amin'ny sariny Toky Ramarolahy. Afatra telo lehibe no nentin'ny filohan'ny FGKM ny mpitandrina Ami Irako Andriamahasoa nakaherezana sy nanomezana afatra ho an'ireo kristianina no ny fankalazana ny fahadimapolo-taona mahampitandrina any pasteur Rakotozoely Bernard mivady androany. Afatra tamin'izany dia ny hoe manohana ny mpanompo ny Andriamanitra, manome rary ny mpanompo ny ankoho Andriamanitra ary mampandresy ny mpanompo ny Andriamanitra. Io afatra faran'io no anisan'ny nandraisan'ny filohan'ny FGKM fampahirezana ho an'ny mpino tsy akanavaka no ity andro lehibe ity. Izany fitavan'Andriamanitra izany indrindra no anisan'ny tokony ijoroan'ny kristianina io kosa ny filoha Marc Ravalomanana raha nomena anjara fitenenana androany. Zava-dehibe loatra mijorotsika, mila mijorotsika araka ilay toriteny nataon'ny Ray aman-dreny tao, mila mijoro satria momba antsika Malagasy tena mahatsiaro mihitsy izahay fantatan'Andriamanitra sy ny divina ny fitandremana sy ny paroasy ny Manosoa nandritra n'izay fanomanana nataon'Andriamanitra tamintsika izay manohana ny mpanompony izy ary nanome rano tokoa izy hoe raha tokony fotoana izay tsy maintsy saminazorona ny fitandremana dia nanome rano izy hoe eny ary tamia miezaka manao izay ahafahany mampandroso ny ambainday ny filazantsara sy ny fanomponan'Andriamanitra ary ny indrindra mampandresy raha azo isana dia tena nampandresy tokoa satria tsy mitsanga menatra mihitsy ny fiangonantsika kely tota. Fitahian'Andriamanitra lehibe nahafahantsika amin'ny ankavy miombony eto androany noho ny fety ny fahadimapolo-taona ny mampitandrina ny Ray aman-dreny pasteur Rakotozoely Bernard. Fifaliana tena lehibe ho anay izany, ho antsika izany, ho an'izy ireo izany. Miara-paly amin'reto Ray aman-dreny mankalaza ny jobily fahadimapolo-taona izao. Zava-dehibe izany amin'ny fiaina izany dimapolo-taona nampitandrina izany. Ka dia ny anjara koa izay resiko dia ny ferapananareo dia ny fisaorananareo. Fisaoran'Andriamanitra izany tsika ho iaho aminareo teo ary dia miarahaba mivady izay tompon'izao fotoana izao. Tonga nareo aty-mbany président nefitsika eny. Tsy nanao ambanin-javatra ny asan'Andriamanitra tahaka izao moa ny filoha Marc Ravalomanana mivady ary dia nanolotra omby vaventy iray ho an'ireo mpino ho fiaraha-mifaly teo amin'ireo samy mpino tamin'ity androany ity. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray 12 taona katroka rampitso 20 jona ny nanomezana fahaleovantena ny Madagasikara. 20 jona 1790 20 jona 2022 efa maro ireo fanjakana nijoro tao anatin'izay 12 taona izay. Sangizary ny fanjakana tena nampahatra vahoaka indrindra nandritra izay fotoana izay. Atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny tondrany Asin'Andriamalala sy Toky Ramarolahy aminao ny valin'izay fanontaniana izay.
Fanjakana Andrajoelina no tena nampahatra vahoaka malagasy indrindra tao anatin'izay 12 taona nazahoan'ny Madagasikara fahaleovan-tena izay raha ampitaina ny zava-misy nandritra ny fotoam-pitondrana ny fandimby rehetra teto Madagasikara, manjaka ny kolikoly, mahazo vahana ny karana sy ireo vahiny mpanambola, ahondrana araka izay itiavana azy ny harem-pirenena, volamena amina kilao maromaro nanjavona tao anatina ministera, ny jadona manjaka, ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy lazaina intsony, ny fahefa-mividy malagasy nefa mitotongana trany. Sationa ny zava-mitranga amin'ny fitondrana Rajoelina avokoa izany rehetra izany. Ka nandritra n'izay 12 taona lasa zay zany ny fitondrana mpanjakana ny fandimby teo, dia ty fitondram-panjakana zay taritin'ny filoha Andry Rajoelina ty zany no anisan'ny fitondram-panjakana ratsy indrindra sy nampahantra vahoaka teto amin'ny tany sy ny firenena. Raha tsy laza fotsiny zany resaka kidnapping zany dia fotana mafaty zany, ary tsy mbola nisy teto amin'ny tany sy ny firenena zany resaka kidnapping, fisamboran'olona na olon-dehibe na zazavavy na tanora na antitra. Zany zavatra zany dia toe zavatra mampalahelo, tsy ary nisy tao anatin'ny 12 taona fanjakana ny fandimby zany rehetrarehetra zany. Fa roa manarak'izay dia zao fiainana zao fisondrotany vidim-piainana zao, ny fitondrana zay ny fandimby teo dia mahatsapa tsara raha misy zavatra mety ho avy na zavatra efa iainana dia misy ny fandraisana andraikitra matotra sy mipakany amin'ny vahoaka. Fa ty fitondram-panjakana ity zany na dia efa fantany ary fa tsy maintsy ho avy ny zavatra maro samihafa ny fahasahiranany vahoaka dia tsy any no laharam-pamena aminy fa fisehosehoana, fisekosekoana ary zavatra tsy dia miantraika any amin'ny fiainam-bahoaka no maharesy lahatra ny ty fitondram-panjakana ty. Any ka latsaka tanteraka ao anatin'ny fantrana lalina ny vahoaka malagasy. Fa tena anisany mampiavaka izao fanjakana Andry Rajoelina izao ihany koa ny fanakatsakana ny lehiben'ny mpanohitra itety amin'ny Madagasikara. Tsy mbola nisy tao anatin'ny 12 taona nazahoan'ny Madagasikara fahaleovan-tena izany, satria tamin'ity fanjakana Rajoelina ity no nahitana izany hoe manenjika ny mpanohitra hatrany am-piangonana ny mpitondra, ary tsy avela ankalaza ny tsingerin-taona nahaterahany ihany koa ny lehiben'ny mpanohitra. Efa niavaka kely ny fanomboana ny fetin'ny asaramanitra androany tetsy amin'ny kianjany Magro Tanjombato ny karakara hira gasy goavana, ny Komtima Tanjombato sy ny tanora Tima Atsimdrano. Etsika izay natao indrindra amelona indray ny sotoavana sy ny kolotsaina malagasy teny an-toerana. Nzavandria Maifa sy Taiziniana. Hira gasy goavana no nentin'ireo mpikambana ao anatin'ny antokotiko Madagasikara tetsy amin'ny distrika Atsimdrano nanombohana ny fankalazana ny fetim-pirenena androany tetsy amin'ny kianja ny Magro. Etsika izay natao indrindra hampifaliana ny mpiray-tanindrazana amin'izao fetin'ny asaramanitra izao, fa ihany koa hamoazana indray ny tena kolotsaina sy ny soatoavana maha-malagasy. Voalohany indrindra aloha ny antony safidiananay ny hira gasy dia io soatoavana ny arahana tamin'ny ireo ray aman-dreny ireo razambe antsika hatramin'izay dia temba hanandratra ny maha-malagasy zany isika rehetra, ary tokony arahantsika malagasy rehetra ny mankalaza an'izany fetim-pirenentsika izany. Satria hira gasy io tena mirakitra anatra sy fanabeazana zany, dia ho an'ny tanora zany tena tsara zany no hoe maheno an'izao hira gasy zao mba ahafahana hoe zany tena hoe sotoavina sy anatra avy amin'ireo ray aman-dreny taloha. Nanome voninahitra ity etsika ity moa ny solombam-bahoaka ny Madagasikara voafidy sy atao Atsimdrano Alain Ratsimbazafy, ary teto no nitondrany teny fiarabana sy firarian-tso ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao fetin'ny fahaleovan-tena izao. Dia faly miaraba ny vahoaka malagasy nahatratra izao asaramanitra 2024 izao. Ankehitriny dia akafaliana no itsidihana ny isan-tokantranotsika nahatratra izany vanim-potoana lehibe miavaka amin'ny isan'andro zany, satria dia andro anankiray izay manamarika indrindra ny hoe niverena ny fahaleovan-tena eo amintsika malagasy. Na dia 12 taona raha nefa zay no nazahoantsika ny fahaleovan-tena dia mbola hitantsika fa mbola tsy tonga amin'izany hoe fandrosoana zany ny firenentsika, ary izay no anaovana antsoava ny vahoaka malagasy mba aneho ny firaisan-kina hatrany ary ametraka izay fihavanana maha-malagasy zay, satria io no hita fa sotoavina izay mampiavaka antsika
ary mitondra antsika ny amin'ny fiaramentana ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ataoko fa mafy dia mafy ny ady izay nataon'ireo ray aman-dreny tany aloha, ka isika ankehitriny ihany koa dia tsy tokony andraran-kilombe-andoha fa ifanometanana hatrany amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny vola azo tamin'ity hetsika androany ity moa dia entina izarana kilalao sy arendrina ho an'ireo ankizy sahirana ato anatin'ny distrika Antsimondrano raha ny fanazavana hatrany. Somebiseby ny rehetra amin'izao akatoko ny fetim-pirenena izao, samy manao izay ho afany hiatrehan'izany. Misy kosa anefa ireo tsy afaka ny fety toy ny rehetra noho ny fahasahiranana. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Taiziniana. Fety ny andro, samy manao izay ampifalifaly ny tenany sy ny ankohonany ny rehetra. Mamoaka vola tsy toko tsy firohana, anaovana lanona am-pianakaviana, fiara-mifaly eo amin'ny sampinamana, fividianana kilalao any ankizy. Somebiseby ny rehetra amin'izao akatoko ny fety, fa tsy arovana ny faharoa amby 20 taona ny verena ny fahaleovantena am-pirenena izao. Maro ireo omina hamonjy toerana ny aviana na fianakaviana, somary miataka ny renivohitra na ny amin'ny faritra mihitsy aza. Toa fakanana fotsiny anefa izany ho an'ny sasany, tsy mba manana na dia sakafo miavaka fotsiny ihany aza na marina ny fety noho ny fahasahiranana sy ny tsy fisiny. Te hiaina ny fety tahaka ny rehetra kanefa tsy manana no enti-manana hiatrehana izany akory. Na ny sakafo hoanina aza mbola hifampitiadavana. Mangony fotsiny atsika izay iainana isan'andro, manampitrotraka ny fahavoazana efa misy. Ny fanomanana ny fety aloha zao tena tsisy mihitsy satria le karama tsy misy mivarotra ianao, zay zao varovarotra vanjo tsy mandeha, karama tsy misy, manamboatramboatra haut-parleur dia tsisy manamboatra mihitsy ny olo. Mety hoe mbo tsy mihinan-kena isan'andro dia mbo mihinana kena zany raha pitso aloha zany tena marina. Fa ny zay fotsiny zany mbo hoe mampiavaka an'ilay fety raha pitso, mbo hoe mampiavaka mampifaly an'ilay ankizy fotsiny. Fa raha kilalao ankizy aza zay efa mba mivarotra dia eo ihany ny ankizy nangalana. Raha hoe tsy mandeha ny tsena dia miankina amin'izay ny anay, satria raha mba mandeha ny tsena dia afaka mba manao metimety na ny akanjona ankizy raha mba afaka mividy. Fa miankina amin'ny tsena fa ny tsena ny entanay zao tena mbola vao misasaka amin'izao. Raha rehefa tratra ny sakafo atoandro dia mba hoentina mandehandeha ny ankizy kely, ohatra mba hoentina mandehandeha mba mivoakavoaka kely. Tena mbola tsisy fiomanana mihitsy aloha amin'izao, rehefa misakafo fotsiny dia izay. Ny ankizy fotsiny ny ampifalifaliana dia vitako. Raha mahita aloha dia manao izay kely ananako, fa rehefa tsisy dia mijanona amin'izao. Izao ety izao izay miasa tsisy vola dia hoe andao hitady vola aloha akapoka sy tafangy. Izay mba fivelomanay, midy rehefa vedy iny ihany hividanana vary. Tsisy fety, tsisy vola mpihinarana anaovana fety eo, fa dia ohatran'ny lafanany andro ihany. Aloha amin'ity tsy mbola nisy fety vanona izany fa ny tsena ity tsy mandeha dia eto fotsiny aloha izany miandry izay vokany moa ny kilalao an'ankizy koa mbola tsy hita hoe atao hoe. Dia eto izany izay aloha miandry izay tsena falafosan'ny tsenanay eto izany dia izay rehefa afaka manao fety eto. Mbola tsisy mihitsy aloha tsefa, fa mbola miandry izay tsena isy mihitsy aloha izay vao manao fety. Ny sakafo androany tsy maintsy dia davina androany, ohatr'izay foana. Samy mandeha samy mitady ho ny fitenenana. Ny sasany migalabana anaty fety maro isan-karazany, misy kosa ireo miaritra nanohanikohanina aza manahirana. Hita taratra mandritra izao fety izao ny fahasahiranana iainan'ny vahoaka malagasy. Ny fitondram-panjakana izay mamoaka sy mandany volany tapitra isan'ny maro, hanaovana fety aman-danonana ka nefa ireo vahoaka ambany maso, rovi-tambaririnina, miaina anaty fantrana, tsy mba misy fitsinjovana sy fandraisana andraikitra, eny fanady amin'izao fety izao fotsiny ihany aza mba hitovian'ny rehetra. Hitarafan'izany fa ny maha olona mihitsy ny tsy misy lanjany ary mbola misy fanavakavana ihany koa. Mankalaza ny faha-80 taona ny mponiny site Analamahitsy amin'ity taona ity. Lalao aram-panatanjahantena no nentina nanokafan'izany. Ny fanindry an-dalana tamin'izany ihany koa ny fankalazana ny faharoa amby 20 taona ny fahaleovantena. Zavandriamahefa sy Taiziniana. Hetsika aram-panatanjahantena maro no nentina nanokafana ny faha-80 taona ny Analamahitsy site androany. Ny lalao baskety, ny tsipy kanety be, ny tenisy ambony latabatra sy ny sisa. Nosafidiana manokana ho ny mpikarakara mba hisintomana ny tanora tsy hilona any amin'ny zava-mahadomelona. Ny antony tonga le hoe sport aloha, le slogan le Analamahitsy cité 60 moa zany hoe mirahina ho an'ny taranaka. Ka zany fikolokoloana taranaka zany dia aloha taizana ara sport fa fantatritsika
ny firoborobony zava-mahadomelona isan-karazany dia taritina any amin'ny sport ny ankizy dia n'izao any manala an'le zava-mahadomelona zany ny tena maro. Ny tanora tokoa no avy ny firenena mendrika ho tohanana amin'ny lafiny maro izy ireo na ara-tsaina izany sy na ara-pitaovana. Fanambina petraka ny solombam-bahoaka tena itoerana ny anampina sy anomezana tosika azy ireo. Voalohany indrindra aloha dia ao anatin'ny tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny faharoa-ambin'ny taona ny fetim-pirenena, anehoana ny firaisankina, anehoana ny fihavanana ary anehoana ihany koa ny fifanampiana eo amin'ny samy mpiray monina eo amin'ny mpiray tanindrazana. Ao anatin'izany dia ny fifampitaizana ihany koa ny tanora, taizana amin'ny alalan'ny sport, taizana amin'ny alalan'ny talenta izay ananany atao izay ampiroboroboana ny talenta nefa ihany koa fotoana ampisehotsika ny maha-malagasy. Ary izany indrindra no nahatonga anay nitondra anjara birika kely tamin'izao fikarakarana izao, nanolorana ny zavatra vokatra malagasy izay tena vita malagasy ary malagasy no tompon'izany orinasa izany. Tsy nasiana loko politika izao fikarakarana izao, tsy nasiana fanavahana fa dia fety ho an'ny rehetra ary fifaliana ho anay no nanolotra fanampiana kely arak'izay zaka ka dia mirary antsika rehetra anao asaramanitra mahafinaritra. No tanteraina androany tolakandro ny fifaninanana rehetra teo amin'ireo taranja voalaza aty ambony ireo. Raha pitso kosa ny lalao famaranana no sady anomezana loka ho an'ireo mivoaka mpandresy. Samy nahazo ny anjarany avokoa moa teto hatramin'ny kely na hatramin'ny lehibe hatamin'ity hetsika androany ity. Voajantsika hatreo ny makasika izay vaovao izay efa hivatsika lafim-baovao hafa kosa isika atao anatin'ireto fanadiadiana manaraka ireto. Gazoala 4.9 litatra no tsy hita popoka atao amin'ny jirama izay tokony anodinana ny jirama ao Ambohimanambola. Araka ny fantatra dia efa nisy olona voasambotra tamin'ity raha ity saingy ilay atotonikotrika kosa tsy mbola fantatra mazava. Nanao izay fanadiadiana izay Asinandria Malala eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny toky Ramarila. 4.9 litatra ny gazoala very tsy hita popoka atao amin'ny jirama saika anodinana any Ambohimanambola. Olona valo ny voasambotra tamin'ity raha ity saingy dia olona madinika tsy ireo atotonikotrika ny alatra ny voasambotra. Anisan'izany ireto mpamily ireto nahazo fahafahana vonjimaika rehefa avy niakatra fampanoavana. Tsy marina zany hoe tsy tonga taminazy 15 avril zany anao livraison maninona ty amin'ny 2 juin zao mahita tsy tonga entana aminazy. Déchargement eo isan'andro misy manao pizy mara, misy manao contrôle maraina, misy manao contrôle hariva. Ahoana tsy ahitany an'izany tamin'ny 17 avril farafaharatsiny zany na 20 avril. Fa ty amin'ny 2 juin zao miteny tsy tonga aminazy le entana. Voatitra daholo 64 000 litres zany. Maninona izy tokony tamin'ny 17 avril izy dia efa nahita an'izany satria na 15 avril livraison. Aty amin'ny 2 juin zao miteny tsy tonga aminazy livraison entana anazy zany tsy possible zany. Ahoana misy contrôle isaka maraina. Misy compteur déchargement. Ary zay mijery compteur aloha agnano déchargement. Départ à zéro zay ny fantany aminazy dia mandeha déchargement dia vita. Raha olona nagnano asa normal izy 17 avril fa tokony hitany tsy tonga taminazy entana fa tsy amin'ny 2 juin zany. Mba mipetraka kosa aloha mikonta amin'izany le tretra amin'izany hoe 15 avril za manao livraison aminazy. Amin'ny 17 amin'ny 2 juin ty vao hitany hoe efa orovolana zany vao hitany tsy aminazy entana. Dikan'izany mpiasa anazy magnano tandrevaka amin'izany fa tsy zay mihitsy. Voalaza fa nampiasa taratasy osoka ireto mpamily ireto ary izay nanenjehana azy tena amin'ny fitsarana. Ny zava-misy amin'izao zay tamin'ilay voaendrikendraka hoe tsy tonga le gazoaly ny teny jirama nefa zay tena nahazo bon de réception ara-dalàna. Le jirama zany nanome bon de réception ne. Le personne jirama sy ny Australie nanao sonia dia faran'izay zay chauffeur manao sonia dia mino zay fa tonga soamanjarany amin'ny jirama le entana. Fa nefa zay nanao fitoriana zareo dia niakatra fitsarana zay tamin'ny latsinainy. Dia zao mbola kazany afaka nanao fafana vonjimaika. Ny manavanana an'izao fanjakana Andrajoelina izao dia ireo madinika hatrany no ampiarana lalàna, ireo atomikotrika kosa dia afaka madiodio hatrany ary tsy andrenesam-peo ny momba azy ireny. Ohatra amin'izany izao ny momba an'ireny raharahavolamena tratra naondrina antsokosoko ireny. Ireo madinika hatrany no anaovana sinema, enjehana sy ampiarana lalàna mba ilazana fa fanjakana tany-dalàna izao fanjakana izao.
Fantatra izao fa mbola tsy voavany olana eo amin'ny fisotrondronoana ireo be antitra ho Mahajanga. Androany dia nisy mihitsy namony any tamin'izy ireo ka nairana ny tompon'andraikitra mahefa rehetra satria dia efa tena tsy rarintsony mihitsy ny mahazo ireo be antitra any an-toerana ireo. Mitatitra izay vaovao izay samy mamonjy MBS Mahajanga. Nisy ambanan-drahona indray ny fikambanany F3PP, le fikambanan'ireo be antitra izay misotro rono ny Knaps. Lotomandry androany tokoa mantsy ny mpikambana iray misy ireo satria narary noho ny fandraisana remboursement. Ataona maro izy ireo no nitaky an'izany tampokara amin'izy ireo zany mba ho sitraka io ny Knaps nefa dia tsisy valiny hatramin'izao. Fa noho izao zavatra mantsoa ny fikambanana zao dia ataonay tany ho ren-danitra mikasika ny fomba fiasan'ny Knaps. Izay tokoa dia olana vita be amin'ny firenena ka ny mampalahelo ity fanaovana remboursement lava ity dia mahagaga mihitsy fa ohatra ny atao jinjavary ka be ny maty, be ny tsy tody amin'ilay zavatra nangatany na nitakiny fa dia maty noho ny fiasan-tsaina amin'ny tsy fahazoazo feno amin'ny retiretin'ny Knaps amin'ny fisondronoana zany. Ka eto nohon'izany dia malahelo zahay fa oka nareo fanjakana indrindra ka nareo amin'ny Knaps mba izy dia viravirana loatra le be antitra fa tena sahirana. Ny mampalahelo ihany hoe ity mpitarika ity dia lasa mizara telo amin'izao fotoana zao ny vola raisiny ao anatin'ny 3 volana nefa dia tsy voasoratra ao anatin'ny fifanarana mihitsy izany. Na retraité azo ary dia mizarana 3 nefa ny taratasy voarainy ato tsy misy mizara 3 tompoko azo ambara mihitsy amin'ny fahitalavitra zany taratasy zany kiasana ekeny Knaps na tsy ekeny zany fitaraina zany misoratra. Maro amin'izy ireo amin'izao fotoana zao no mangataka sy mitsopona zorjira satria zara raha mahazo an'izany remboursement izany. Isa hoe ny zavatra mampalahelo ny ankamaroan'ireo tsy mandray remboursement reo dia sasany lasa mangataka, sasany tsipona zorjira. Zany ny zava-misy nefa misy 5 taona nametrahana retraite hoe na fangatana retraite sy mivalian'ireo mihitsy ataon'ireo fiavinavonany miavinavina ny Knaps. Sarotra nefa ny nonona fa vaovany ny olana raha zavatra mitranga izao ny resahany araka nambarany reto solitenany be antitra namonjy an'ity fahoriana ity. Sady fa fanjakanao ripaka maty avokoa hoe zany izy ireo ka tsy omezana ny tampokara amin'izy ireto anatin'izany fotoanany niasany izany. Eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa indray dia nandefa taratasy any amin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka omaly ireo chef CSP rehetra mandrakotra ny distrika ny Kongo. Anton'izany moa araka ny voasoratra dia ny tsy fisitrahana izy ireo ny indemnité nandritra ny fanaovana ny campagne vara sy ny vitamina A tany an-toerana. Efa nisy any ireo fangatahana izay natao an-tsoratra nalefa tany amin'ireo ambaratonga isany avy. Nisy ny fiantsoana tao aorian'izay niarahana tamin'ny médecin inspecteur atao an-toerana ka fandrahonana sy fampiroroana no setrin'izany. Malohany dia mitaky ny fanisorana sy ny fanoloana anatin'ny fotoana fohy io médecin inspecteur voalaza io ireo chef CSP rehetra ao Ikongo. No mafisin'izy ireo ihany koa fa maro ny olana efa nosedraina ka noezahana an'le ferina hatrany zany. Hita manao sino ambany avokoa ireo chef CSB rehetra any an-toerana. Fa ho an'ny fianaratsoa kosa isika ato anatin'ity fanadiadiana manaraka ity ny sitraka forazaza faobe avy amin'ny antoko-tiky Madagasikara ny eto amin'ny faritany fianarantsoa. Antony lehibe nanaovana ity hetsika ity ny fanampiny ireo mpiray-tanindrazana amin'izao fotoan-tsarotra izao. Baksa Andrianantsa, MBS fianaratsoa. Toy ny fanao isa-taona dia tonga indray ny fotoana niaraka tamin'ny antoko-tiky Madagasikara amin'ny fitsonjovana ny zaza malagasy sy ho fanampiana bebe koa ireo ray aman-dreny eo amin'ny lafiny ara-sosialy. Nanomboka ny asabotsy 12 Jiona zany ho an'ny tanàna ny fianaratsoa ka manodidina ny 70 ireo ray aman-dreny nitondra an'izany nanao an'izany famorana faobe izany. Ankoatr'izay nahazo ny anjarany ihany koa ny faritra Moronmany 20 mahery ireo zaza sy natao didipotra ny 17 ny volana Jiona lasa teo. Ankoatr'izay nahazo ny anjarany Ambomasoa ary namarana azy Ambalavao tamin'ny 12 ny volana Jiona lasa teo ihany. Tanjona amin'izao hetsika izao ny fanampiana sy fanalana fahasahiranana ny ray aman-dreny araka ny nambara Teria Mpiandohana ary mitondra fandrazavana amintsika Dr Elize Flolefy ny antoko-tiky Madagasikara faritany fianarantsoa.
Ka izao hetsika zao dia anisan'ny fanetsika antsika sy asa soa ataon'ny atoko amin'ny fitsombinana ny amin'izao fahasahiranam-bahoaka izay efa fantatsika fa tena mamely mafy ny fahasahiranana ka dia anisan'ny fanamavanana an'izany izay fomba malagasy moa io dia efa fomba ny baiboly io fomba kristianina dia izay no antony anaovana azy isataona dia ny zaza zay tonga rehetrarehetra dia ho ataontsika vita avokoa zao tapakandro maraina zao fa dia anisany tena fanamavanana ny fahasahiranana zao masitinay misy vola 3 alina 4 alina 5 alina tsy mivoaka amin'ny zaza za ny ray aman-dreny amin'izao andro efa fahasahiranana be zao ka dia ny atompotiko Madagasikara dia vonona trany miaraka amin'ny vahoaka ary manohana ny asa sosialy zay mety rehetra azo atao. Eo amin'izay resaka forazazy zay ihany dia anisany nangataka tolo-tanana tamin'ny antokotiko i Madagasikara ihany koa ry zareo avy eo amin'ny Enfant du Soleil sampana ny Tambomandrevo ary teto dia tafahoana ny tisiny manina satria asa soa ny resaka mirona bebe koa any amin'ny lafiny ara-sosialy izay anisany lahara-pahamehana ho an'ny antoko. Fanandrindra moa zany nafoy fotoana nafoy tena satria zava-dehibe zao zavatra ataonareo aminay izao dia ravinina zany dia mba engany mba iray foana antsika zany amin'ny atao rehetra zany raha mbola misy moa manaraka dia tsy salasala zay fianjaonareo zany dia sotra indrindra tompo sotra betsaka. Eo amin'ny vaovao ny fampianarana kosa indray araka ny fantatra dia efa maro ireo faritra sy distrika manerana ny nosy no namoaka ny vokatry ny valim-panadinana CEPE izay notanterahana ny talata 4 jona lasa teo izay nahitana mpiadana raiky amby folo amin'ny 104 sy 10 metsy ka intaona no zandriny indrindra tamin'ireo mpiadana raha 19 taona kosa no zokiny indrindra. Efa nisy ampandry amin'ireo faritra no namoaka izay valim-panadinana izay toy ny faritra Antananarivo Atsimdrano, Ankasibe, Besalampy, Kandreo, Andramasina, Sonerana, Ivongo, Iakora, Ambatomainty, Mandoto, Manjakandrina, Anjozorobe, Ambatolampy, Manandrina, Sakara, Sonerano, Ivongo. Fantatra ihany koa fa efa ivoaka ny any faritry Bealala ny Sainte Marie, Manja ary Nosy Beanala hatramin'ny nahazona ny vaovao. Itotsy kelikely araka izany ny fivoarany fivoahany ho an'ireo faritra hafa. Tsara ihany mampatsiahy fa tokony 10 andro atao ohatrin'ny fanotanterahana ny fanadinana no ivoahan'ny valiny araka ny voatondro. Farany amin'ny vaovao avy any ivelany mponina manodidina ny 5 tapitrisa tao Shanghai no niara-nentana tamin'ny fanajana ny fepetra amin'ny tsipartany Covid-19 naomby ny fepetra noraisina satria dia nanomboka omaly dia tsy nisy intsony ny tranga vaovao tany antoerana avitra Solondrabe Andry Rakotomalala. Tao anatin'ny fepetra entitra sy mivavy tanteraka no niatrehan'ny Chine ny fiparitahan'ny aretina Covid indray nandritry ny 20 andro teo eo. Fepetra izay nampiasana teknôlôjia maro toa ny kamera, ny fametrahana ireo mpitandro ny filaminana entina manara-maso ny fihiboana ary indrindra dia ny fisian'ireo mpanadio tanàna sady mpanao fitiliana sy vaksiny miakanjo fotsy. Hita fa ny hena ary tsy nahitana tranga vaovao intsony mihitsy toa ny tao Shanghai, tanàna izay nahitana ny fianaka ity aretina ity tao Chine. Tamin'ny hafaliana tanteraka araka izany no nisitrahan'ireo mponina ao Shanghai ity fepetra mamerina amin'ny fiainana andavanandro ity araka ny fanambarana izay nataon'ny mpitondra tao an-toerana. Fen'olona ny lalana niaraka ny faly izy ireo noho izao fahitana fahafahana lehibe nahafahana nandresiny aretina Covid izao. Faly avokoa ireo olona nanontaniana satria mahatsapa ho afaka manoloana ity arety mandoza ity. Ny ankamaroan'izy ireo dia tsy nivoaka ny trano mihitsy vao vatany napetraka ny fepetra mifandraika amin'ny tsy fiparitahan'ny ity aretina Covid ity. Hita taratra fa miverina tsikelikely ny fiainana andavanandro any an-toerana, manjoy ny fiara ombonina sy ny metro ny rehetra, ny toeram-pivarotana misokatra avokoa. Hafaliana indray ny ainay afaka mivoaka kahalalahana toy izao hoy ity teratany vahiny monina ao Shanghai ity. Mafy loatra ny aretina izay fihiboana izay kanefa dia nitondra amin'izao fandresena lehibe izao. Ankilany kosa na eo aza izay fahafahana mivoaka sy mivezivezy izay dia mbola anteratrany ny fanaovana fitiliana PCR isaky ny 2.7 ora eny amin'ireo toerana maro mpivezivezy ary entitra trano ny fanaraha-maso ho an'ny rehetra mba tsy hiverenana indray amin'ny fihiboana fa mba hiainan-kahalalahana.
tapitra ny fiarana tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka fiainao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany Global News avy hatrany no arahinao arian'izao fampahalalam-baovao izao ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe l'effaceur Renaissance no arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS any Oalina ary no arahinao rampitso alady kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe ma ny sampana fampahalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray mirary fety sambatra ho antsika rehetra veloma tompoko